efatra ny volana marsa taona 2024 tomboky lasy tomboky vavy ankafaliana no hialabako anao manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tony mazatra itsika nokafana ny fiarahana dia ndoary aloha rahantsika ny lohateny ho amin'ity androany ity. Ny fifidianana no tokony ho atao tsara eto Madagasikara mba tsy teraka korotana indray raha toka manana teti-bola anaovana teleferika ihany ny fitondram-panjakana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany. Mety any amin'ny fanohanana ny firaisamonim-pirenena mantsy hoy Rivirakoto vao no iompana ny famatsian'ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny fifidianana ho avy eo. Vehivavy latsaka ny 20 taona misa telo isan'andro no maty eo am-piterahana eto Madagasikara noho ny fanatonana renin-jaza raha nitatitry ny ministera ny fahasalamana. Mbola hatrany amin'ny 720 isanjaton'ny vehivavy bevoka ihany koa azy no manatona renin-jaza miteraka amin'izao eto Madagasikara na dia tsy nandalo fiofanana na fianarana manokana mampiteraka fa lova avy amin'ny fianakaviana no anaovany an'io asa io. Olona 70 isan'andro raha be indrindra no manatona ifitoerana misahana ny fanaovana vaksiny Covid-19 iray eto Andrenivohitra raha ny fanadihadiana natao androany. Saika ireo olona ivoaka ny ivelany sy ny itaky ny orinasa ny karatra na havitana ny vaksiny nefa no manao an'izany amin'izao ankoatran'ireo olona marefo. Izao dia entiny miora amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro. Mirabatsika rehetra natokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao alina izao. Andao ary omenantsika eto indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy. Ny tombohery ka lasa tempête tropicale modérée Freddy mitondra rivotra 520 km isan'ora izy ary ariana tafiotra 70 km isan'ora. Mizotra manantona ny morotsiraka andrefa ny nosy Freddy fa raha ny toetrandro eto Madagasikara kosa no ndeha ivererantsika dia saika ahitana rotsakorana betsaka mifaritra maro eto Madagasikara indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny sy any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny. Andao ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afoatany no hanomboantsika azy dia ahitana rotsakorana izy ary mety arahankotrika toy izay ihany koa ny any Sainte Marie sy Tomasinana fa raha hijeritsika ny ato Fianaratsoa ato dia ahitana rotsakorana ny ao Fianaratsoa. Andao fantaritsika manaraka izay vinavina amin'ny toetry ny andro izay indray Anosy any dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifindrao any Nosy ka vinavinaina manodidina ny 520 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika ahitana rotsakorana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny raha toka ahitana andiandrahona matevina kosa ny ao Mahajanga sy Antsirananao. Raha maripana dia ho jerentsika manaraka dia tazana any Fianaratsoa ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny ato Mahajanga kosa no atantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius. Izay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady fa andao fantaritsika manaraka indray kosa hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy. Andao ary ho fantaritsika hatrany izay hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny avoatany hatrany no anoizantsika azy dia mbola ito izay rotsakorana izay ary mety arahankotrika izany azadinoana mihitsy no izany mitondra arorana raha ivoaka an-trano isika fa raha ijery koa isika ato Masinato dia ahitana rotsakorana izy ary mety arahankotrika fa raha hofantarana manaraka ary izay vinavina amin'ny toetry ny andro izay any Nosy any dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifindrao any Nosy ka vinavinaina manodidina ny 520 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia efa nimbiasa andrahona sy masoandro ny any Antsiranana sy Sainte Marie any raha toka mbola itony rotsakorana atao amin'ny tapany atsimon'ny nosy ato. Raha ny maripana jerentsika manaraka dia tazana ho an'ny afoatany kosa ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any Mahajanga sy Toliarano kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy.
ankasitrany isika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anatraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Velomary velomatsapoko. Andohary aloha iverenantsika vetivety ireo lohateny vaovao mialohan'ny tena dirasika amin'ny antsipriany. Ny fifidianana no tokony ho atao tsara eto Madagasikara mba tsy hiteraka korotana indray raha toka manana teti-bola anaovana teleferika ihany ny fitondram-panjakana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany. Mety any amin'ny fanohanana ny firaisamonim-pirenena mantsy hoy Rivo Rakotovao no iompana ny famatsian'ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny fifidianana ho avy eo. Vehivavy latsaka ny 20 taona misa telo isan'andro no maty eo am-piterahana eto Madagasikara noho ny fanatonana renin-jaza raha nitatry ny ministera ny fahasalamana. Mbola hatrany amin'ny 720 isanjaton'ny vehivavy bevoka ihany koa azy no manatona renin-jaza miteraka amin'izao eto Madagasikara na dia tsy nandalo fiofanana na fianarana manokana mampiteraka fa lova avy amin'ny fianakaviana no anaovany an'io asa io. Olona 70 isan'andro raha be indrindra no manatona ifitoerana misahana ny fanaovana vaksiny COVID-19 iray eto Andrenivohitra raha ny fanadihadiana natao androany. Saika ireo olona ivoaka ny ivelany sy ny itaky ny orinasa ny karatra na havitana ny vaksiny nefa no manao an'izany amin'izao ankoatran'ireo olona marefo. Idiratsika ary ny antsipriam-baovao tsy any fitondram-panjakana ireny ny fifidianana izay tsy mitovy amin'ny politika mpanjakana fa betsaka no misehatra ao anatiny hoy Rivo Rakotovao androany. Tokony hazava amin'ny rehetra noho izany fandaharam-potoana mba tsy amikorotana ny firenena hoy ity mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ity. Tokony ahitsy any amin'ny zavatra tena ilaina azy ny fandaniam-bola mpanjakana fa tsy hoe rehefa tsy manampy ny any ivelany dia fifidianana zara fa vita no atao hoy hatrany Rivo Rakotovao. No mariny aza fa raha manana ny teti-bola anaovana ny teleferika ihany ny fitondram-panjakana dia tokony ho atao tsara ny fifidianana. Nanao izay fanadihadiana izay Mikaela Andrianjaka eo amin'ny sary ny Anja Rakotonoray. Mbola tsy nisy aloha hatreto hatramin'ny androany ny fanambarana ofisialy mikasika ny famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola amin'ny fanantanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny fihodinana voalohany izay nakeny HCC 5 bola miandry ny fanapahany filan-kevitry ny minisitra fa ho atao amin'ny 7 novambra 2024 avy izao. Marisarisa ny famatsim-bola amin'ny fanantanterahana ny fifidianana ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny tsy fisiany mangarahara mialoha ny fifidianana toy ny lesam-pifidianana izay teboka tokony andresena lahatra ny vondrona iraisam-pirenena anome famatsim-bola hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Reny ny tenin'ny communauté internationale ary ampisehoany ny indrindra ihany koa zany amin'ilay fanampianantsika na ara-bola na ara-teknika na ara-pitaovana satria eo koa zany efa tamin'ny taona 2024 sy 2024 efa misy ataoko hoe programma nyresahana atao amin'izany raha hoe nanampy antsika 700 isanjato izy tamin'ny 2024 dia 20 isanjato tamin'ny taona 2024 dia mieritreritra izy fa any amin'ny atsasan'izany sisa no ataony raha ohatra mba mifanaraka amin'ireo hevitra izay natolona satria izy koa manana tamberina ndraikitra resahany any amin'ny firenena izay misy azy izay mitaky ny fanamafisana ny demokrasia ny mangarahara mba ho fifidianana ho ekeny rehetrarehetra ny fifidianana. Rehefa tsy tanteraka eto amintsika izany tsy afaka manery antsika izy fa ny azony atao dia ozy izy ataovy ary le izy fa izay dia anampy kokoa bebe kokoa ny any amin'ny société civile sy ny amin'izany fa aloha zany ny fanjakana anao azy afaka ataony eo. Tokony hazava mialoha ny fepetra rehetra hitondrana ny fifidianana hoy hatrany Rivo Rakotovao. Zay ny ilana fangarahana ary amafisina foana fa tsy han'ny fitondram-panjakana irery akory ny fifidianana. Izy ohatrany hoe politika mpanjakana hoe nenay ny teleferika no ataonay izy mitondra dia zay zany nytiany dia ataon'le izy fa fifidianana kosa io be da be ny olona misehatra anatin'io zany mahatonga ny filoha hoe miala rehefa ilatsaka mba hisiny zay tsy isiny tombo sy ala dikan'izay zany tokony hazava ho andretrarehetra ny fandaharam-potoana ny fepetra ho raisinao fa tsy hoe nareo rehefa anao nareo dia ataovina nareo mampikorotana firenena zany ary tandremana tsara fa ny ainantsika anie zany ny aoriana fifidianana dia lasa korotana. Tsy
tokony hampiankin-doha amin'ny iraisam-pirenena ihany koa ny fanatanterahana ny fividianana ho irivorakody vao fa tokony atao ny fitondram-panjakana avaindondra raha izany. Manampy tsy manampy izy fa tsika raha vita teleferika ko mainona moa raha ataontsika izy tsy fantatra allo mba hitseny amin'ny zavatra tena ilaina angamba ny fandaniam-bolany fitondram-panjakana zay angamba vahaolana voalohany dia rehefa manampy ny olona rehefa avy eo ohatra ny fanampiana rehetrarehetra fa tsy ampiakininao ndoha amin'iny hoe rehefa tsy manampy ny olona dia fifidianana zara fa fifidianana zany no atao efa niteny an'izany le vice présidentieny hoe tena tsy ampy vola io fa dia io zany dia zay isehony ataontsika ny filohan'le seni ary tamin'ny fotoanandro lasany teny mihitsy hoe dia tsisy fifidianana rehefa io fotsiny vola anatin'ny loi constitutionnelle antsika eny ny constitution antsika eny mametra ny mandat ny filoham-pirenena dia maninona ny atao an'izany le firenena. Namerina nanamafy ny tokony hijerena manokana ny lalàna mifehy ny fividianana sy hanovana ireo andininy maromaro ao anatin'izany ahafahana miantoka ny mangarary ihany koa ny mpandrina nasionaly ny antoko HVM androany. Eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay hatrany tokony ao anaty fitoniana sy ankalalana no anatanterahana ny fifidianana filohan'ny pirenena mba angarahara ho ny masivony Japon eto Madagasikara ABCOJ nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenen'ny Japana sy ny fankalazana ny 17 taona ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany amperorany Japana ny alakamisy lasa teo. Misy fiantraikany goavana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny valim-pifidianana io ka tokony ho ara-drariny ho ihany ity maso ivony Japon ity. Fotoana ihany koa zao tokony jereny Madagasikara ny drafy fampandrosoana matotra ialana amin'izao fampandrosoana mbola tsy zarizary izao hoy ABCOJ. Ny antso fitoniana ho an'ny rehetra amin'izao taom-pifidianana izao ny maso ivony Japon eto Madagasikara nandritra ny fetim-pirenen'ny Japon sy ny fankalazana ny 17 taona ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany amperorany Japon ny alakamisy lasa teo. Comme nous le savons tous, les élections présidentielles se dérouleront cette année. Il va sans dire que les résultats et le processus des élections auront immanquablement un impact lourd sur le développement de Madagascar. C'est pourquoi nous espérons que les élections se déroulent dans un climat apaisé et que celles-ci soient libres, transparentes et équitables. Nasiny ity maso ivony Japon ity teny ihany koa ny politika mpampandrosoana tokony arahany Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nambarany tao anatin'izany fa ny fampiasam-bola avy any ivelany na ny investissement à l'étranger no tena mitondra amin'ny fampandrosoana. Tsy tontosa nefa hoy izy raha tsy Madagasikara mihitsy no manana drafy mpampandrosoana tena matotra. Il est temps que Madagascar se ressaisisse et fasse une analyse sérieuse des raisons pour lesquelles le pays n'a pas su se développer au fil des ans et que Madagascar se dote enfin d'un plan de développement réaliste en se focalisant sur les domaines de priorité. En outre, plusieurs entreprises japonaises avaient des bureaux et des activités à Madagascar dans le passé, mais étaient contraintes de se retirer pour diverses raisons. Cela montre l'importance pour le développement de Madagascar de créer à nouveau un environnement favorable et durable aux investissements étrangers. Isan'ny nanamarika ny kabarany maso ivony Japon eto Madagasikara nandritra ny lanonana io ihany koa ny fankasitrahan'ny firenenany Japonais ny safidiny Madagasikara amin'ny fiantsoana fitoniana amin'ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie. Concernant la situation en Ukraine, je voudrais saisir cette occasion pour saluer chaleureusement le vote de Madagascar en faveur de la récente résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies, prônant une paix globale, juste et durable en Ukraine. La question de l'Ukraine n'est pas une question de choisir un camp, l'un ou l'autre, mais avant tout de faire un choix allant en faveur du respect de la Charte des Nations Unies, du droit international, ainsi que de l'état de droit. Dans cette optique, je ne peux que me réjouir du fait que Madagascar ait fait un choix en faveur de la paix, en s'associant à 140 autres pays
de la communauté internationale. Nisaotra manokana ny filoham-pirenena amin'ny firoson'ny fanendrena masiovo eto Madagasikara ihany koa moa ny masiovon'ny Japon ny alakamisy 2 martsa lasa teo no nanamariana ny fetim-pirenen'i Japon sy ny fankalazana ny 17 taona ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany amperoran'ny Japon teny Ivandry. Fa tsy maintsy mifampiresaka, tsy maintsy manaiky ny ifampiresaka ary mampandefitra ny ambopony tsirairay izerena ny tombontsoa-pirenena ho ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Tsy maintsy jerena ny firenena fa lasaka ankaterena raha ny nambarany tsy olona iray no mametraka an'izany ary tsy olona roa ihany koa fa ny rehetra no miara-manaiky ho ity filohampirenena teo aloha ity. Nambarany moa raha anantony ny mpanao gazety fa mbola mijanona ho mpiaino sy mifanakalo hevitra fotsiny ihany aloha ny tenany ary nanamariany ihany koa fa mila fitonena i Madagasikara. Tokony atao angeny mazava tsy maintsy mifampiresaka, tsy maintsy manaiky mifampiresaka, tsy maintsy mampandefitra ny ampo ny tsirairay, fitiavatena ny tsirairay fa ny tombontsoa ny firenena ny tsy maintsy jerena satria efa latsaka katerena le firenena. Dikan'izany dia izao rehefa ohatra ka tanjony rehetra na hoe ametraka fifidianana madio ekeny rehetra manara-dalàna iraisan'ny rehetra akataviny rehetrarehetra dia hoy za hoe tsy olona ray mametraka an'izany, tsy olona roa mametraka an'izany fa ny rehetra miara-manaiky fa hoe izay ny tanjona iraisana dia miroso manatanteraka an'izay zavatra. Mbola mitohatra amin'izao ny fifanankalozan-kevitra sy ny fiainoana hevitra mahakasika ny firenena hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ny fampandrosoana ny firenena ny zava-dehibe amin'izany hoy ity filohampirenena teo aloha ity. Mila mametraka lay fitonina eto amin'ny firenena satria tena antoka amin'ny fampandrosoana ny firenena zany ary indrindraindrindra mametraka ilay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Izay zavatra lehibe zany. Isan'ireo nasaina nandritra ny fankalazana ny fitsingerenana ny 17 taona ny amperoran'ny Japon moa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny 2 martsa lasa teo. Vahiny fandarana l'invité du jour anio sabotsy fa efatra ny volana martsa taona 2024 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamato Lovarandria Nasolo vice-président ny antoko fiombonana sy Andriamato Durin Retoniane secrétaire général ny antoko fiombonana iresaresaka mahakasika ny antoko fiombonana sy ny vina mpiaramonina ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany. Anasananao ary naraka izany. Ry zareo avy ao amin'ny antoko politika fiombonana no vahiny Gasikara Fenisoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika kosa ny antsipriam-baovao mitaky ny fahafahana maneho hevitra tahaka ny famorim-bahoaka amin'ny toerana an'olon-tsotra ny firaisamon'ny pirenena KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny voalohany volana marsa lasa teo. Tsy mbola ny fiamoran'ny fividianana na ny tetezamita ny KMF Knoe hono nambaran'izy ireo saingy mitaky kosa ny anavozana faran'izay aingana ny lalam-pividianana. Nanamafy mantsy ny KMF Knoe tao anatin'io fanambarana io fa betsaka ny lalàna mila fanavozana ka ao anatin'izay lalam-pividianana izay no ahafahana miantoka ny fividianana eken'ny rehetra amin'ity taona ity. Mendrika Razafatra Tsima sy Andra Bezotra. Mitaky ny sy ny fampiarana tsy mitanila ny lalàna indrindra eo amin'ny fahafahana maneho hevitra na manao hetsika amin'ny toerana na an'olon-tsotra amin'izao akaiky fividianan'izao ny firaisamon'ny pirenena KMF Knoe raha ny voarakitra ny fanambarana izay navoaka ny voalohany volana martsa 2024 lasa teo. Nisy ny mpitandro filaminana tamin'ny fotoan'androny manerana Antananarivo amin'ny mampitandro filaminana azy nefa moa dia mampilamina fa ao ihany koa zany ahitana endrika tsy fifampitokisana ihany koa dia izay endrika aya izay zany anisan'ny tahotra satria efa somary traumatisé ihany ny olo-pirenena indrindra ny eto Antananarivo isaky ny loha na ao anatiny na indrindra ao aoriana amin'ny fifidianana tahaka izao.
Isoroka ny korotana amin'ny fividianana ny fisiany lalàna miainy tombotsoa ambesiny maro fa tsy ny an'olon-tokana hoy ny KMF Knoe tao anaty ny fanambarana. Takina ihany koa araka izany ny fanisiana ny lalam-pividianana io miainga amin'izao teboka nahitana olana tamin'ny fividianana toy ny fampelezan-kevitra milohan'ny fotoana, ny fampiasam-bola ho an'ny fampelezan-kevitra. Fanisiana izay tsy maintsy ilana dinika politika na dialogue national hoy ny firaisamonim-pirenena. Ny hevitra ny KMF Knoe aloha dia mazava efa mivoaka ny date ofisialy tsy momba ny fiamorana ny fividianana ny fanalavam-potoam-piasana na ny tetezamita ny fikambanana fa kosa mitady vahaolana milohan'ny ohatra hoe atongavan'ny fivoriana parlementaire dia tokony aroso izay afaka akevitra isaky ny faritra ary nasionaly mbola tratra izany raha tanterahana izao fa raha ohatra kosa hoe sanatria tena tsy tratra dia efa io aloha ny lalàna misy ao dia izay le atao hoe moindre mal moa zany dia alao manaiky an'io lalàna io fa alao ny fividianana iroso hatrany. Mampametra-panontaniana ihany koa hoy ny KMF Knoe ny lisitra mifidy izay voaray tao anatin'ny fanavozana manontolo ny listim-pividianana atao amin'izao na mbola mirakitra n'ireo doublon na tsy. Mampametra-panontaniana ihany koa amin'io 10 millions voalazanao io dia ny hoe le doublon hoe mbola ao anatin'io sa mbola hiala koa le izy satria ny resaka dédoublonnage hatreto mbola resaka ihany koa ny CENI moa mbola mivaly teny mahakasika an'izay fa tena any amin'ny tanteraka izay fa ny isa officiel aloha zany dia iny fa ny fikambana fotsiny metra-panontaniana hoe mbola misy doublon ve io dia mbola hena sa hoe miampy an'le avy any amin'ny carnet sy ny avy any amin'ny fokotany indrindra any amin'ireo toerana lavitra dia ho tratra ihany ilay 13 millions na mpifidy. No mariny KMF Knoe moa fa etsika hirosona amin'izao ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fidirana anaty listim-pividianana izay mba hiantoka fividianana ekeny rehetra eto amin'ny firenena. Fafokotany roa ariva ao anatin'ny distrika 8 manerana ny Madagasikara no nandefasany etsika mpanara-maso nandritra ny fabolana nanantanterahana ny fanisana mpifidy tao anatin'ny fanavozana manontolo ny listim-pividianana raha ny tatra netiny ity firaisamonim-pirenena ity nandritra ny fivoriam-bena ny mboana ny taona tetsy Ambatonakanga ny fiandohany ity herinandro ity. Ho an'ny etsika roa dia mazava ny tsy nahatratrarany seniny tanjon'ny mpifidy izay miisa 13 tapitrisa voasoratra anarana noho ny tsy fahatokisa mifidy ny rafitra mikarakara ny fividianana ankoatra nefa fahatarany nanomboana an'izay fanavozana ny listim-pividianana izay nanomboka ny volana oktobra 2024 lasa teo. Mendrika Kiara Zafindratsima sy Andra-Pisotra. 10 tapitrisa mahery ny isan'ny mpifidy efa tafiditra ao anatin'ny listim-pividianana amin'izao fotoana izao raha 13 tapitrisa ny tanjona napetraka ny CENI tsy tratra araka izany ny tanjona napetraka ny voamera-pividianana hoy ny mpandrindra ny etsika roy. Teo aloha zany mazava ho azy ny fahatarana teo amin'ny fanomboana an'ilay etsika mihitsy sy ny fanapahan-kevitra niraisina nomboana an'ilay etsika. Eo ihany koa mety tsy fahampiana ny enti-marina zany izay nitanterahana na natantarahana an'ilay etsika. Eo mazava ho azy ny tsy fahatokisan'ny olom-pirenena amin'ireo rafitra mikarakara ny fividianana izay mbola mitombona foana ankehitriny ary mahatonga azy malaina zany hoe hiditra ao anatin'ny fividianana indray ve amin'ity taona ity izany rafitra ikarakara azo itokisana tsara ve rafitra zany rafitra mikarakara zany dia mazava ho azy ihany koa ny fahalaina ny olom-pirenena manoloana n'ireo mpanao politika. Mbola manohy ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny listim-pividianana eny amin'ny fokotany araka izany ny etsika roy izay manaparitaka mpanentana sy mpanara-maso manerana amin'ny Madagasikara hoe Arjona Ndriamoraniaina. Tao anatina fokotany 2 no nanaovana fanaraha-maso zany teo sy distrikta 8 manerana ny nosy dia mbola hitondrana tatitra moa izay atsoatsy fa mitoy ihany zany ny fanetsehana mba ahafahan'ireo firaisamonim-pirenena malagasy eny fotony any amin'ny distrikta sy ny commune isan-karazany hanentanana ny olona mba handeha hifidy. Mbola nanamafy ny etsika roy fa tsy maintsy tanterahana amin'ity taona 2024 ity fividianana ka tokony hirosona ny fanavozana ny listim-pividianana. Io resam-pividianana io zany zavatra tsy azo idivirana ary ny lalàna mametraka fa tokony isy fividianana momba filoham-pirenena amin'ity taona ity ary tokony ihany koa nisy fividianana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna dia tokony ho arahana izay lalàna izay zany ary adidin'ny fitondrana manankery amin'izao fotoana izao no mitady ny paikady rehetrarehetra sy ny teti-bola nafahafahana manaraka an'izay lalàna izay dia izay zany no antony takinan'ilay izy mba hisy izay resaka lalàm-pividianana izay.
Ny alatsinainy 7 febroary lasa teo moa no nanatanterahany etsikaroina ny rindran'ny olom-pirenena iarovana sy iarahamanana ny fivoriam-be voalohany taona 2024 nandrafetana ny drafim-piasana ho amin'ity taona ity. Fotoana ihany koa nanatanterahana ny fifamindrapitantanana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao. Evadika amin'ny lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray isika olona 20 hatramin'ny 40 isan'andro eo no manao vaksiny ary manaton'andro ivitoerana fanaovana vaksiny Covid-19 raha ny fanadihadiana izay natao teny amin'ny ivitoerana iray teto Andrenivohitra. Ireo olona mivoaka ivelany Madagasikara sy ireo takiny mpampiasa ny karatra navitana vaksiny 6 no manao an'izany amin'izao. Tanjona napetraka moa ny avitan'ny 50.5 isanjato ny malagasy vaksiny nanomboka ny volana May 2024 hatramin'ny volana Jona 2024 saingy tsy nahazona fanampim-baovao na tratra io salanisiona tsy. Nanao an'izay fanadihadiana izay nambinina révélation eo amin'ny sariny Ianja Rakotondray. Tsy marisika amin'ny fanaovana ny vaksiny Covid-19 intsony amin'izao ny ankamaroan'ny olona raha ny fanadihadiana natao tamin'ny fitoerana fanaovana vaksiny iray teto amin'ny Renivohitra. Ireo olona mila ny karatra navitana vaksiny sisa no tena manao vaksiny io ho an'ity toerana fanaovana vaksiny iray ity. Ie mbola misy mbola tamin'ny foana ny olona surtout le olona ikarakara taratasy avy any ivelany. Dia ny ankamaroany ankoatr'izay angamba le olona le hitanao le resaka fitadiavana asa. An'izao misy olona maromaro koa tonga eto satria le mpampiasa amin'izao fotoana mitaky tena hoe mitaky an'le carte de vaccination dia manatona eto le olona avy eo manodidina eo amin'ny 20 quarantaine eo zany mitonga eto aminay eto manao vaksiny amin'izao isan'andro. Mbola tsy andoavam-bola ny fanaovana vaksiny Covid-19 io raha ny fanampanazavana azo ary mbola ahitana fanaovana vaksiny avokoa eny amin'ny CSP2 ivelany Renivohitra. Nambaran'ireo fitoerana misana ny fanaovana vaksiny moa fa hatramin'ireo orinasa aza mbola maro no manao vaksiny Covid-19 ho an'ny mpiasa ao aminy. Mitondra be dia be foana izay isan'andro fa miandry le olona fotsiny matetika amin'ny vingtaine minimum zany fa isan'andro amin'ny trentaine, quarantaine, cinquantaine eo eo. Dia ankoatran'izay zavatra koa mbola misy koa hatreto le stratégie mobile ataonay amin'izao le hitanao dia misy société miantso izay dia mandeha makany manao vaksiny mpiasa amin'ilay olona dia ohatran'izay koa. Tanjona napetraka tamin'ny fotoana namola volana ny azoan'ny Madagasikara ny vaksiny Covid-19 ny anaovana vaksiny ny 50.5 isanjato ny malagasy ho an'ny volana May taona 2024 hatramin'ny volana Jona amin'ity taona 2024 ity. No tsinjaraina ho iray tapitrisa ny malagasy no azo ny vaksiny tamin'ny taona 2024 izany hoe malagasy 3.5 isanjato vita vaksiny Covid-19. Voafaritra tao anatin'ny aviana ihany koa ny havitana vaksiny malagasy miisa 5,7 sy 7,4 tapitrisa ho an'ny taona 2024 raha toa ka 9,7 sy 4 tapitrisa ho an'ny taona 2024. Tamin'ny 9 Martsa 2024 nefa nahatratra 7,7 sy 4,5 sy 3 tapitrisa ireo malagasy vita vaksiny. Tsy ahivana moa fa tamin'ny 10 May 2024 nanomboka nahazo ny vaksiny voalohany ho an'ny Covid-19 i Madagasikara. Ny AstraZeneca Covishield no tonga voalohany tamin'izany tamin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny banky iraisam-pirenena ary nitoy tamin'ny fahazoanany Janssen sy Sinopharm ary Pfizer taty aoriana. Ny fahatarana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra na hiditra hopitaly na hijanona ao an-trano amin'ny terahan'ny renin-jaza na ireny mpitsabo-pandova ireny no miteraka ny fahafatesany vehivavy eo am-piterahany ho ny talepasitry ny fahasalamana eto Analamanga. Tsy naomby mantsy fa niteraka ady-hevitra teto amin'ny firenena ny fanafanana ny mpitsabo nentim-paharazana ka tsy hiroso amin'izany ny ministera hoy Dr Manitra Rakotoarivony. Ny herinandro lasa teo no nisy tranga iray na hafatesana vehivavy 20 taona sy ny zanany voateraka rehefa namterahany renin-jaza. Mikaela Andry Anjaka sy Ianja Rakotondray. Vehivavy 10 isan'andro no maty noho ny fitondrana vohoka ary misy ihany koa ireo maty eo am-piterahana raha ny taremarika avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny 3 amin'ireo nefa vehivavy tsy ampy taona avokoa. Misy amin'ireo vehivavy malagasy ihany koa aza no miteraka 10 kanefa eo amin'ny vohoka faha-4 dia efa ambony ny ta amin'ny trangany ny fahasarotany eo am-piterahana. Lesoka mbola mampitombo io ta io ny fahatarana amin'ny fanantonana toeram-pitsaboana rehefa ho teraka hoy ny talepasitry ny fahasalamana Dr Manitra Rakotoarivony. Azadiny fa ny matetika mahafaty ny zaza ao ankibo
dia ny fahatarana maka n'ilay fanapaha-kevitra ho any amin'ny hôpitaly ve tsika sahidrano natao trano. Iny mantsy no fakapana amin'ny olona hoe efa zaza faharoa zaza fahatelo tsy maninona io na any an-trano ary tsy tompoko, tsisy tompony rampitso isika menakavy. Fa ny tena mety dia ny hoe manatona tompo-pahasalamana isaky ny teraka ary mitsapa imbaly manatona tompo-pahasalamana arak'izay azo atao rehefa tsy tratra le imbaly fa hoe indimy eny dia teraka le olona dia fa izy zay. Ny tena tanjotsika zany dia ny hoe ampiena be dehibe ny tamin'ny fahafatesana eo amin'ireny sy ny zaza. 7 isanjato ny vehivavy miteraka ihany koa no manantona renin-jaza raha ny tatitra azo. Lovan'olovain'ny renin-jaza ny fampiterahana fa tsy ny anarana raha ny nambarany ministera ny fahasalamana. Misy anefa ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fampiterahana ka ny tsara dia manantona tompo-pahasalamana fa tsy miantehitra amin'ny olona izay tsy nianatra. Ny ministera tsy hoe ampianatra fanomezam-pahasoavana akory. Renin-jaza ireny marenin-jaza azy dia lova avany amin'ny ankonany tany ireny fa ny zavatra apetraka ministera fahasalamana tsotra ihany manatona tompo-pahasalamana tompoko aza petrapetraka amin'ny anganongano ny fiainantsika. Ny herinandro lasa teo no nisy renim-pianakaviana iray vao 20 taona namoniny ainy niaraka tamin'ny zanany rehefa teraka tany amin'ny renin-jaza. Vokatry ny fahaverezan-draha be loatra teo am-piterahana no nitarika ny fahafatesany raha ny fampitam-baovao azo. Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray onitra mitetina telo tapitrisa ariary no asain'ny fitsarana alohan'ny sekoly ao amin'ny CEG sy ny lycée ao Alakamisy Tenina ao amin'ny faripadidi mpampianarana Vohibato tafiditra anatin'ny draine Matsiatra Ambony rehefa nanapa-kevitra ny apiato ny fampianarana ankizy dimy izay bivavaka avy amin'ny fiangonana Zandriny sy nanaiky nanao ny hira-pirenena nandritra ny fananganan-tsaina tany an-tsekoly ny herinandro lasa teo. Nanome roa amin'ny 70 randro tompon'andraikitra mba mahalodidina voakan'ny fitsarana io ny mpampianatra rehetra ao amin'ny ZAP Alakamisy Tenina ary nilaza fa tsy andray an'ireo mpianatra ireo raha miziriziry sy anaraka ny fitsipika izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Arantsika ary ny andindinizay. Mpianatra miisa 5, 2 ao amin'ny CEG, 3 ao lycée izay mivavaka amin'ny fiangonana Vavolombelon'i Jehova any Alakamisy Tenina no tsy nety nihira ny hira-pirenena nandritra ny fananganan-tsaina tany an-tsekoly ny herinandro lasa teo raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Nolazain'izy ireo fa fanompoatsampy izany ka ny tokona tsy nety nanaraka amin'ny fitsipika ireo mpianatra ireo. Nandray fanapahan-kevitra ny apiato anireto ankizy ireto taorian'izay ny tompon'andraikitra teo anivon'ny sekoly ary nisy iraka ny fiangonana niaraka tamin'ny mpisolo vava sy mivady tany nanao amboletra namerina an-tsekoly an'ireo mpianatra ireo. Nitory ny CEG sy ny lycée taorian'izay ireo iraka ny fiangonana. Omaly nanao fanambarana tsy nanaiky ny didina voakan'ny fitsarana ireo mpampianatra. Dia manome fepitoana 2 ora anareo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny hamaliana ny taratasy requête avy amin'ny fitsarana izay nomen'ny mpisolo vavan'ny témoin de Jéhovah an'Andriamatoa proviseur ny lycée Alakamisy Tenina izay manery ny famoanana ny fampiantoana ireo ankizy dimy rahavavy tsy mety manaraka ny fitsipika ny fen'ny sekoly ary indrindra tsy mety mihira ny hiram-pirenena ary mbola mitaky onitra 3 tapitrisa ariary aminay mpampianatra. Amafisin'ny mpanabe an-trano fa tsy handray ireo zaza 5 ireo mihitsy izahay raha mbola miziriziry izy ireo ny tsy hanaraka ny fitsipika sy tsy hihira ny hiram-pirenena. Efa nisy moa ny notona voakan'ny distrika mandraran'ireo mpianatra ireo sy hiverina hianatra raha toka tsy manaraka ny fitsipika ny sekoly ireto farany. Tamin'ny alalan'ny pejy Facebook-ny kosa taorian'io ny ministra ny fanabeazam-pirenena Zaondra Malala Marie Michel no namoaka faneho-kevitra ka nilaza fa manaja ny asan'ny fitsarana ny ministera. Mbola fangatahana sursis à l'exécution no navoaka ny fitsarana fa tsy mbola namoaka didy hono nambarany. Manaraka akaiky ny raharaha io ny ministera hono ny ministra fa manantena kosa nefa ny isin'ny fitsarana mahitsy. Fanakaty ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG Ampasinampoina ao Tolaniaro ny Alakamisy lasa teo ny birao nitalen'ny sekoly any an-toerana tafiditra ao anatin'ny tsy ankasitrahan'ireo ray aman-dreny ny famerenana ny talen'ny sekoly io
ny fikasia tanàna ny mpianatra izay ataony akoatra ny fanodikodinana vola raha nambarany ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Ny alakamisy lasa teo no nanao hetsika nanohitra ny famerenana ny taleny CEG Ampasinampoana io ireo ray aman-drenin'ny mpianatra any Antoerana saingy tsy nivany olana hatramin'ny androany raha ny tatitra azo avy any Fort-Dauphin. Roa herinandro taoriany fanoloana ny taleny CEG Ampasinampoana ao Faradofay no naverina ny tantana ny sekoly indray io tale io raha ny baiko avy amin'ny draina Anosy na ny tale régional ny fampianarana rano vaovao azo. Vao nilatsaka nefa io baiko io nampahafantatra tamin'ny ben'ny tanàna tao amin'ny komina Ampasinampoana io avy hatrany ireo ray aman-dreny fa iroso amin'ny fanakatonana ny birao ny taleny CEG any Antoerana ny alakamisy lasa teo. Nanatanteraka fitokonana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay tsy nanaiky ny famerenana ny tale sekoly io. Nambaran'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra fa tsy ankasitrahany izy ireo ny fanapahan-kevitra amin'ny famerenana ny taleny sekoly io. Nanao fagnadadia amin'izay zany ny meranay amin'ny ray aman-dreny dia za zao misy zany vonozy nambarako anazy aby zany ny marina nanontany anaby amin'izay ray aman-dreny rehetra mahakasika ny zavatra zay da ny fananjoa amin'ny zavatra kinesako aby zany misy ray aman-dreny raha izay izy hoe mera dia anao fangatafikana hangalany directeur sisindrisy teo da nalefa dia fangatan'izay dia avy eo izy nila ka izy ty nanapaky desio tapoky ny fanjakana latagny nangerina anazy zay zany sy zakana ray aman-dreny io zany dia avy amin'izay zany zay nanontany ny mera hanao ndraiky mbo nampierina an'ity talena fa manao sinisinona ny ray aman-dreny ty hoky se hoe mera sy zaho nanao nde fa ohatraohatra n'izao ny zavatra natao izay zany na dika nataonay zany efa nisy talohany io dingana zany fa io fanjakana namerina anazy amin'ity Ampasinampoana. Ny fikasia tanan'ny mpianatra, ny fanaovana tsinotsinona ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo mpampianatra mpiara-miasa aminy, fanodikodinana ny fananany sekoly izay fanampiana avy amin'ny ray aman-dreniny, fitakim-bola amin'ireo mpianatra, fanodikodinana ny vola mitetana roa hetsy sy iray tapitrisa ariary izay fanampiana avy amin'ny komina, fakanandreo antota taratasy momba n'ireo mpianatra toy ny kopy mpiankonana no ambaran'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra fa nanesorana izy ireo an'io tale sekoly io. Olana zany nisy teto amin'ny fiaraha-miasanay tamin'ny tale hatizay ela zay zany fa tale fa ela izy dia izy vao niditra manko namino toetrana izy rehefa nahazo toerana amin'izay izy nazivana aminay eto tena ohatrany hoe vidiny zany le agnarany zany hoe sisindry hoe sisindry dikany zany na iza sy afaky hagnahisy anazy zany amin'ny lalaombany mahadiso anazy zany fa natao amin'izay fa maripotisa teto izy vao misy amin'izay zany tafara tatyky misy olana amin'ny zanakinay dia sakiny mihitsy zany hoe rotana nkahen'ny zaza na apela io na lehilahy sy agnavahany zay raha zay zany sy tiany apely matetiky dia zay nahatonga daka androany anao pankarte asika hivoritsika ray aman-dreny fa sy mety aminay ny raha iasa amin'ny tale sisindry manomboka amin'izao fa tale vaovao ny tianay raha iasa aminay. Mety afara amin'ny fanakatonana tanteraka ny toeram-pianarana rehetra amin'ny CEG Ampasinampoina ny ray aman-dreny raha toka mbola tazonina ny taleny sekoly raha ny tatitra azo avy any an-toerana. Tsy nety naneo hevitra momba ny olana io ny taleny sekoly raha natonina. Tsy niresaka ihany koa ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mbola eo amin'izay vaovao ny fanabeazana izay hatrany i Canada, États-Unis, France ary Allemagne no firenena mbola be mpisafidy andratona fianarana raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra. Olana nefa ny fikarakarana ny antota taratasy sy ny saram-pianarana ho ireo mpianatra izay manomboka amin'ny 500 euro hatramin'ny 5,000 euro isan-taona izany raha ny fanadihadiana natao. Saika ireo efa manana ny mari-pahaizana baccalauréat ihany koa no mahazo ny vatsim-pianarana mandeha any ivelany ankoatran'ireo efa manana diplôma manao fikarohana vatsim-pianarana any ivelany. Nanao ny fanadihadiana Enambinina Ravelo Arsan. Misa enjato hatramin'ny 10 isan-taona eo ireo tanora malagasy mivoaka any ivelany mandranto fianarana raha ny tatitra azo avy amin'ireo mpikarakara hetsika ho an'ny fianarana any ivelany. Misy amin'ireo mitady lalana ireo no miantena fa tsy mahazo vatsim-pianarana avokoa raha ny tatitra azo hatrany. Saika ny enti-manana hikarakarana ny antota taratasy no manahirana ireo ray aman-dren'ireo tanora mitady fianarana any ivelany. Manahirana iny aloha e. Mety manahirana satria le collage lafolafo ihany. Mety sarotsarotra ihany satria mety sarotra mba ho lasa carrière ray aman-dreny dia mba afaka manampiany Madagasikara koa le misy université zany dia sarogany mikarakarahan'ilay izy fa vola ihany aloha. Mafimafy satria
le vola miasa tsy ariary dia le izy koa resaka dolara sy euro dia mahafaly. I Frantsa, Canada, États-Unis, Allemagne no firenena be mpisafidy andratona fianarana io. Ireo amiany tena noho izany no afaka misafidy firenena ireo. Dia le toerana fantiko zao any États-Unis sy any Allemagne satria États-Unis efa le izy efa mandroso be dia possible be dia be ny connaissance azonao, dia any Allemagne satria any no coïncide kokoa amin'le zavatra tiako atao. Manodidina ny 500,000 hatramin'ny 5,000 izany ka manodidina ny 4 tapitrisa ariary ary atongatra amin'ny 220 tapitrisa ariary any ny vola aloha isa-taona ho an'ireo mandranto fianarana ny velany ireo raha mianto tena. Mbola ho an'ny saram-pianarana fotsiny anefa io fa tsy tafiditra ao anatiny ny sarandalana miazo ny firenena izay safidianina sy ny vola aloha amin'ny afanomanana ny atotan-taratasy. Saika miainga amin'ny sivana eo amin'ny atotan-taratasy ihany koa ny azonina miditra amin'ireo anjerimanontolo any ivelany ankoatra ny fanomezana ny vatsim-pianarana izay saika matetika ireo manana fahaizana na ny naoty ambony no mahazo izany. Ho an'ny vatsim-pianarana maro ihany koa ireo masovovahiny ny tena mazoto amin'ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny tanora malagasy. Fa teny anglisy avokoa ny 10 isanjaton'ny teny ampiasaina maneran-tany ho ny filoha teo aloha ery razonaly mampianina. Ilaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny sehatry ny asa ho ny filoha teo aloha io teny anglisy io. Nanome fianarana teny anglisy maimam-poana ho an'ireo tanora liana amin'izany ny antoko HVM ary nanomboka androany teto Antananarivo ny fampiofanana izay hiparitaka manerana ny faritra. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fianarana amin'ny teny anglisy izay. Mikaela Andry Anjaka sy Anja Rokotondray. Ilaina ny fahaizana amin'ny teny anglisy indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fitadiavana asa ho ny filoha teo aloha rajonaly mampianina. Na ito Madagasikara fotsiny zay ianareo misehatra misy anareo e. Fantatrareo tsara misehatra ny antsoina hoe numerika amin'izao fotoana izao. Dia angamba hoe 10 isanjato ny teny izay ampiasainao dia teny anglisy daholo. Ataovy tena ho zava-dehibe mihitsy satria rehefa hitady asa ianareo dia atsoroko anareo fa manana tombony foana izay milaza hoe zaho dia mahay teny anglisy. Anontaniana foana ange zay inavy ny teny pirenena ianareo dia teny frantsay, teny malagasy, teny anglisy. Tanora mpikambana ao amin'ny HVM no nomena laharam-pahamehana izay liana sy ny soratra anarana no noraisina avokoa ka eo amin'ny 50 eo no mandray anjara amin'ny fampianarana io. Ny fandarana stimo izay na mitondrana ny lohateny hoe young English speakers na ny hoe tanora amin'ny teny anglisy dia etsika izay nokarakarain'ny antoko HVM. Ity etsika ity moa dia natokana ho an'ny tanora malagasy tsy ankanavaka. Ny eto Antananarivo no nanomboana azy. Isaky ny sabotsy maraina, sabotsy hariva ary alahady hariva ny fampianarana amin'ny QGHVM Andraharo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Andraharo ihany koa ny fampiofanana amin'ny teny anglisy ireo tanora izay liana amin'izany. Fa tsy ampy ny kalitaon'ny fampianarana omenan'ny zaza malagasy indrindra ho an'ny fianarana teny pirenena hafa ankoatra ny teny frantsay ho ny solombavam-bahoaka atsimo avy ao amin'ny boriboritany fahaenina Totosoa Andriamampandry tsy afaka misaraka ary ilaina amin'ny fitadiavana asa any ivelany nefa ny fianarana teny anglisy. Nanome fampianarana teny anglisy maimam-poana ho an'ireo ankizy 17 taona mihoatra tao amin'ny boriboritany izay iandreketany moa ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry androany ary natao androany ihany koa ny fanombohana an'izany. Mikaela Andry Anjaka sy Anja Rokotondray. 20 isanjato ny zaza malagasy no tsy mahafehy amin'ny fahazona ny teny anglisy raha ny nambarany ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Ny fampianarana no mila ovaina satria miainga avy amin'ny fianarana teny anglisy ny fitadiavana asa amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana izao raha ny nomariny. Le politika fanampiasana mihitsy zany no eto amintsika no tena hoe tsy mijery zay hoe inona ny tena lalam-pahamehana, inona ny tena ilain'ny tanora malagasy sy zaza malagasy amin'izao fotoana izao. Raha hitantsika dia gaga zany ianao misy afaka baka ireo dia gaga ianao raha miteny anglisy phrase raisy roa izy tsy mahatafavoaka. Tsy hoe ndraiky izy tsy mahay fa le fomba fampianarana mihitsy zany no misy tsy mety izay napetraka teto amin'ity ka firenena ity.
nanomana fianarana amin'ny teny anglisy ho an'ireo tanora 14 taona no mihoatra ankoatra ny ankizy kely ny solomavim-bahoaka ny boribory-tany fahaenina mivady ka teny Ambohimandarina no nanomboana izany. Vitany hoe koro mamaimpona zany io fa ny polikopy rehetrarehetra dia mamaimpona daholo zany ny fampianarana omenan'ny zanaka Ambohimanarina. Tsy mifidy mihitsy zany na fivavahana io na toko politika io na inona na inona, misy TGV eo, misy tima zanaka tima, misy zanaka HVM eo, misy rehetrarehetra zany dia tsy mialonjavo zany ny fampianarana. Efa telo taona ansesy zao no nisy zany dia efa vita zany ny andininy voalohany tamin'ny volana lasa teo dia andiha vavondray zany ireto. Androany no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fampianarana teny anglisy eny amin'ny boribory-tany fahaenina io. Fa eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena eny amin'ny dobo filomanosany Knaps Vodivorona no anatanterahana ny lalaonosy ho an'ny taranja Lomana raha tsy misy ny fiovana hoy ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa filohan'ny federasiony Lomano. Tsy mbola misy hatramin'ny androany ny fampivondronana andro atleta malagasy fa mbola eny amin'ny ligy sy ny federasiona misy azy no manohy ny fanazarantena ireo mpilalao ireo. Tafiditra tao anatin'ny dinika fanomanana ny lalaonosy ihany koa ny tatitra momba ny ara-moraly sy ny ara-teknika ary ny ara-bola izay niarahana tamin'ny federasiona sy ireo filohan'ny ligy Malizoma. Nambedina Ravelarsan. Mbola anaty ligy no manao fanomanantena ireo mpilalao raha nisy anambarany filohan'ny federasiona. Efa misy foana nefa ny fivoriana ho an'ny fampivondronana ny mpilalao voafantina fa mbola ny fanazarantena no tanterahany voafantina ho an'ny taranja Lomano amin'izao enim-bolana mialohany anatanterahana ny lalao ny nosy izao. Efa manao any amin'ny ligue satria efa fantatra ireo présélectionné dia efa manomana zay eo ambanin'ny fiahin'ny direction technique nationale zany rehetrarehetra zany satria tsara koa manamarika fa ireo présélectionné atsika ireo ireo mpilomantsika ireo dia mbola mpianatra ary mbola ao anatin'ny tao-pianarana ireo ankizy ireo. Tsy isan'ny afaka andrain'ny lalaon'ny nosy ny dobo filomanosana eo am-pifiloha efa misy anefa ny toerana voatokana raha tsy misy ny fivoana hoy ny filohan'ny federasiona ny taranja Lomano. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia eny amin'ny dobo filomanosana eny amin'ny Knaps eny Vodivorona no atao ny fifaninanana Lomano mandritra n'io Jeux des Îles de l'Océan. Ary ny fifanakalozana matetika miaraka amin'ny ministera amin'izao fotoana izao amin'ny izay fanomanana izay na eo amin'ny ara-pitaovana io na ny infrastructure. Tamin'ny taona 7 no nandraisana Madagasikara ny lalaon'ny nosy farany izay natao tany amin'ny nosy Maurice no betsaka indrindra. Ny atleta malagasy nandray anjara ho an'ny taranja Lomano izay misy 30 ka ny 15 lehilahy ary 15 vehivavy. Ny taranja Lomano no nahazo betsaka indrindra tamin'ny lalaon'ny nosy io raha oharina amin'ireo taranja hafa. Nanatanteraka fihaonam-be moa omaly ny federasiona sy ny ligy ny taranja Lomano. Ankoatra ny fanomanana ny lalaon'ny nosy, nisy ihany koa ny tatitra momba ny fitantanana ny federasiona taranja Lomano sy nametraka lalàna vaovao amin'ny ity taranja Lomano ity. Fa efa mahafehy ny fepetra maharivo-doza azy ilay andian-draona izay manaraka n'ilay rivo-doza Fredy izay miverina ny ananatina tsikelikely ny faridranomasy sy ny Madagasikara avy any amin'ny lakan-drano ny Mozambika raha ny nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ny hariva teo. Ny anahazo aina no izy niverina an-dranomasina ka ny tombo hery mikisaka miantsinanana somary atsimo atsinanana andiany amin'izao raha tombanana anatin'ny 2 andro dia miamanatina tsikelikely ny morotsiraka ny rivo-doza Fredy ity ka amin'ny alatsinainy ho avy izao no tena anakaiky ny fatra atsimo andrefanosy raha ny nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro hatrany. Anatin'ny fatra miloko mavo amin'izao ny distrika ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioky. Omena filazana fanairana ihany koa ny fatry mena be toy ny Aoberoro, Ankazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani. Mikorotana tanteraka ny ranomasina amin'ny lakan-drano ny Mozambika izay andrarana ny fandehanana mendrika. Saika mbola isitraka rotsakorana hatrany ny fatra rehetra manerana nosy. Enjoy ny mpisehatra reny akibony tany. Stop, droit de sortie. Oh,
fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Tao anatin'ny fitopolo taona no ny famizarahantsika ireo sotavina sarobidy amintsika. Toy ny fioarana. Ny fifamizarana. Ny fifanampiana. Fampandrosoana ny firenena. Fitandrovana ny tontolo iainana. Ny fihavanana. Ndahakalazaina sotavina iombonantsika nandritra ny fetopolo taona. Tsy adinony aglotory anareo vehivavy amin'izao andro natokana ho anareo izao satria akaiky ny valo mars dia iena 700 be izao ireo vokatra marobe voafantana ho an'ny vehivavy any amin'ireo magasin aglotory rehetra manerina ny nosy. Tafiditra amin'izany ireo kapa, poketra, parfum, portefeuille, ceinture sy vokatra hafa marobe ampisongadina anareo vehivavy amin'izao andro nareo izao. Ny 4 hatramin'ny 9 marsa ihany no manan-kery ny tolotra fahazatara ary. Aglotor manandratra avy ny vehivavy malagasy. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'édame pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mifarana eto ihany koa ary tonoklasy tombovavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mifarana eto ihany koa ny fiarahako taminao nandritra nyity herinandro ity ankasitrahana ianao tsy nisaraka taminay teto hatramin'ny farany. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao moa dia tsy adinoana fa mbola misy ny fandaharana l'invité du jour izay rahanao amin'ny gasikara fensoa. Ny tenako azy dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao tonoklasy tombovavy. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si ilay telemarque mateza c'est Real, sady katika lay be sady mora hitany
ao Soara City, 3e étage, mandrozy be center ampita amin'ny institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte Matezatol ampita-tavika. Nampiny Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Si Potata. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari Reko fa afaka baky anao rasefo de inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'avenir.